La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Tongava mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Entitra ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ny fandalovany tany Tomasina ny amin'ny tsy maintsy anarana antsaka sy andavana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra hiadina amin'ny Covid-19. Ady amin'ny fahavalo tsy hita maso angatana ny firaisakina sy ny fahatongavan-tsaina ny isam-batan'olona na eo azy ireo ady hafa tsy maintsy atrehina toy ny tazomoka, tsy fandriampahalemana, fahantrana sy ny maro hafa. Ny tombo 1.10 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny coronavirus eto Madagasikara araka ny fampitambavao avy amin'ny CCO tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Andrasana kosa ny valin'ireo fitiliana 17 verina sy ny fitiliana natao tamin'ilay ramatoa voalaza fa nodomandry. Nidinay fotony nijery ny fandrosin'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 ny teo anivon'ny ministera ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany izay notariny ny ministra Azo Andrinarvelo. 100 ny asa fanamboarana ndreto no vita amin'ny ankapobeny. Mahatratra 520 hatramin'ny 30 isam-bolana ny olona miditra ao amin'ny fonjana talata atao anatin'ny 3 volana. Vokatr'izany feno ny fonjaka manano sarotra ny fandraisana an-tanana ireo voafonja. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manoloana ny fianaky ny coronavirus any Mayotte nangataka ny andefasana fitaovana sy anatevenana ireo mpiasan'ny fahasalamana any an-toerana ireo tompona ndraiky mpanjakana. I Mayotte irery no faritany frantsay tsy voakasiky ny fitsaharany fiboana amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ny andinindinireo ho arahinao ho afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity takariva ity ary manasanao andoha izany hatramin'ny farany anomboantsika azy avy hatrany ary entitra ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ny fandalovany tany Tomasina farany teo amin'ny tsy maintsy anarana tsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra hiadina amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 ady amin'ny fahavalo tsy hita maso izay angatana ny firaisan-kina sy ny fahatongavan-tsaina ny isam-batan'olona na eo aza ireo ady tsy maintsy atrehina toy ny tazomoka, ny tsy fandriampahalemana, ny fahantrana sy ny maro hafa miseho eto amin'ny firenena. Ny matonda atsoratra. Ny farana ny herinandro fahafitony rosontsika eto Madagasikara tamin'ny fiboana noho ny fisian'ilay valanaretina coronavirus aiza ho aiza isika amin'izao fotoana. Raha ny hita aloha hatreto, betsaka amin'ireo ahitana ny sorotraretina ireo no efa sitrana. Raha ireo no jerena, miroso isika ary azo lazaina ho mahomby ny tolona natao. Na zany aza, tsy afaka misioka raha tsy tafavoakan'ny ala araka ny fomba fitenenana. Mila mitandrana hatrany ny isam-batan'olona manaraka ny sakany sy andavan'ireo fepetra rehetra, miainga amin'ny faran'izay tsotra. Entitra ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara raha niona tamin'ny vahoakan'ny Tomasina manoloana izany. Sarotra ny amantatra ny raha ampitso, antony tsy maintsy hitandremana hatrany hanehoana ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy. Mila manana faharetana na eo aza ny fahoriana sy ny fijaliana mianjady. Antony fahavalo tsy hita maso no hiadina, na eo aza ny fisian'izay fahavalo tsy hita izay, misy ary hita maso ihany koa ireo mijoro fahavalo tsy mankatoa ny fanapahan-kevitra iraisana. Ohatra amin'izany ireo manely hevitra sy vaovao tsy marina etseroa. Milaza sy manamafy fa tsy mahomby ny atsy, tsy azo antoka ny aroa, tsy tokony ho adino ihany koa fa ankoatra ny ady amin'ny Covid-19 izay fahavalo tsy hita maso sy ireo fahavalo hita maso voalaza teo ambony. Maro ny tranga sy ny seho mila resena eny anivon'ny fiarahamonina isaky ny faritra tsirairay avy. Ny rongatra ny dainga tao mahajanga, ny tsy fahampitsakafo sy ny tazomoka any atsimon'ny nosy, ny tsy fandriampahalemana manerana ny lafivalon'ny nosy, ireo tsy maty manota mambotry ny firenena, ny tsy fanahana sy ny fahaverezana asa, ny fahantrana sy ny maro hafa. Ady tsy maintsy atrehana ireo rehetra ireo ary tsy tokony atao ambanin-javatra. Miatra manaina ary miantraika mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ary eto mandoza ary mamono olona maro ny tazomoka. Sakana ho an'ny fampandrosoana ny taha-ambony amin'ny tsy fananana asa. Midika izany, maro lafy ny ady atao sy atrehan'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Ady izay angatahana hatrany fahatongavan-tsain'ny tsirairay, indrindra ity valanaretina Covid-19 ity, izay namoizana ain'olona maro manerana izao tontolo izao.
Miankina amin'ny fahafahana mamogotra izany aingana no ahafahana miatrika ireo ady hafa tsy maintsy atrehina ka hanohizana ny lalana makany amin'ny fampandrosoana andraindrainy rehetra ialana amin'izao fahantrana mianjady amin'ny firenena izao. Manoloana ny ady atao amin'ny faritany valanaretina Covid-19, ny tombo 1 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara araka ny fampitam-baovao avy any anivon'ny fitoeram-pibaikoana momba ny Covid-19 ny Ivato androany tamin'ny tolakandro teo. Andrasana kosa ny valin'ireo fitiliana 70 averina sy ny fitiliana natao tamin'ilay Ramatoa voalaza fa hanodimandry Tinara Tsimandresy. Tafiakatra 70 ny isan'ireo tranga voamarina ho coronavirus eto Madagasikara araka ny antotanisa farany avy amin'ny fitoeram-pibaikoana momba ny Covid-19 eny Ivato androany tamin'ny 3 tolakandro. Ny tombo 110 ireo olona voamarina fa marary ny coronavirus tao anatin'ny 3 andro. Ny 5 amin'izy ireo dia any Toamasina, ny 4 eto Antananarivo, ny 1 any Moramanga ary 1 kosa any Antsirabe. Miisa 790 ireo fitiliana vita tao anatin'izay 3 andro izay. Tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namoiny ainy. Amin'ireo marary 70 manaraka fitsaboana dia tsy misy ahitana sorotsaretina fahaseporana na ahina ny ainy. Fa ny tranga vaovao zany dia misy 110 11 nouveau cas. Dia raha natao zany natambatra dia 5 tany Toamasina, 4 eto Antananarivo, 1 Antsirabe ary 1 Moramanga. Nesorona tanteraka tao anatin'ny isan'ireo tranga voamarina ho coronavirus, ireo tranga 70 naverina nanaovana fitiliana. Ny fiakaran'ilay antsoina hoe taux de positivité nandritra ny nahitana ireo tranga ireo no antony voalaza ho nahatonga ny fitondram-panjakana amerina ny fitiliana ireo olona 70 ireo. Dia ny antony namerenana fitiliana moa zany dia niakatra tany amin'ny 70 isanjato le taux de positivité. Niakatra be zany le izy dia izay no nahatonga hoe inona tokoa no mahatonga an'izany ary ny fitondram-panjakana zany dia ny teny hoe averina hotiliana na le 2 na le 5 le 2 averiko tsy mbola mitenena tamin'ny fomba ofisialy satria efa nanomboka ny famerenana dia niaraka tamin'izay koa zany hoe na le 5 efa mitenena teto dia ho averina ny fitiliana zany satria nizay hoe fiakarana izay hoe taux de positivité ambony dia ambony fa tsy toy ny isan'andro hoe 3 hatramin'ny 9 isanjato. Andrasana ny valin'ny fitiliana natao tamin'ireo olona 70 ireo. Andrasana tahaka izany ihany koa ny valin'ny fitiliana natao tamin'ilay ramatoa voamarina fa nodimandry ity farany izay isany nandeha tanatin'ny fiara fitaterana nahitana olona marary ny coronavirus. Nanome feptaona hatramin'ny alarobia ho avy izao ho an'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement tandroany hitondran'izy ireo fanazavana sy ihany koa fanadihadiana ihany koa mahakasika ny antotanisa izay niteraka savorovory ho an'ny maronisa. Tsy azo ekena hoy ny Prime Ministre hatrany ny zava-minisy tahaka ireny. Henri Florien. Niteraka savorovory teo amin'ny rehetra ny antotanisa izay nivoaka ny alakamisy lasa teo mahakasika ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto amintsika. Antotanisa izay nanaitra ny maro ny nahita azy noho ny tsy fitoviany ny tarehimarika izay navoaka ny OMS sy teo anivon'ny CCO Covid-19 eny Ivato. Androany nampiaso ny tale général ny Institut Pasteur de Madagascar, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministry ny raharaham-bahiny teny amin'ny lampa-panjakana mahazo arivo ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement. Fionana izay nandraisana fanapahan-kevitra entitra ary nanome baiko ny Prime Ministre ny anokafana fanadihadiana mahakasika ny fisian'ny tarehimarika tsy mazava tahaka ireny. Tsafenina fa natsapana fa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony izy ny antotanisa izay navoaka. Ny fitondram-panjakana dia mametraka ho laharam-pahamehana ny tsy maintsy ho mari-potitra tsara ny zavatra atao amin'ny firenena. Aina ny olombelona no resana ka tsy azontsika sy natry ny vava le adiny lela lalovina zany. Nangatana ny fanazavana mizoro amin'ny nivon'ny Institut Pasteur de Madagascar ary wisy fanadihadiana lalina izay ataontsika ny mahakasika azy ireny mba hafantarana inona mariny zavatra nisy. Ny rehetra matsapa fa misy zavatra tsy mitombona atao. Na ny fitondram-panjakana, na ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, na zoro nivon'ny Institut Pasteur de Madagascar dia samy matsapa
fa nisy zavatra tsy nety tao ary zay no nameko fotoana fipotoana amin'ny larobia ho avy zao tokony tonga ty amiko ny fenkevitra zay avy amin'ny zareo zany. Nanamafy ankila ny premier ministre lehibe ny gouvernement fa eny anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar ihany no tanterana ny fitiliana saingy ara-maso akaiky izany. Hisy ankilany ny fanaovana fanadidina anatiny mahakasika ny zavamisy. Rehefa matsapa ny rehetrarehetra fa misy zavatra tsy nety tao dia tsy misy fomba nametrahana rafitra nametrahana fandinina ahoana ny tokony atao ka hatramin'izao zany dia amin'ny Institut Pasteur ihany no nanaovantsika ny test fa zao kosa rehefa misy trangan-javatra zay hita hoe efa tsy mety tokony manana fahafana atsika satria efa manana toerana anankiray koa centre Murium isika zay afaka manao ny contre-test zany hoe mila fandaminana fandrindrana asa zany rehetrarehetra zany ary mila protocole mazava apetraka ny amin'ny hoe ahoana no ahafahantsika mifehy ny prélèvement ny chaîne de prélèvement rehetrarehetra sy ny fanaovana ny test aty amin'ny laboratoire. Nangatana fanazavana zareo dia manao ny enquête interne izy dia isika avy eto amin'ny ministère koa dia andefa olona hijery anao an'izay zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izay koa eo anivon'ny Institut Pasteur Madagascar. Andrasana araka izany ny valin'ny fanadidina atao sy ny fanazavana hoentin'ireo tompon'andraikitra manoloana ny fangatany premier ministre androany. Naneo ny fahavonona ny anampy sy iara-iasa amin'ny Madagasikara i Tchad io no nivohitra nandritra ny fotoana nakan'izy ireo ny tambavy CVO fanampiana avy amin'ny fitondrampanjakana ho azy ireo teny vato tamin'ny ity androany ity. Nanao sisilany ny firenena avy any ivelany maka ny tambavy CVO eto amintsika. Henri Florien Atrany. Tambavy CVO miisa 900 amin'ilay manasitrana ary 900 amin'ilay fiarovana no nantolotry ny firenena malagasy ho an'ny Tchad androany 7 Mey 2024. Tonga naky izany teny amin'ny seranam-piaramanidina Banivato ny délégation nanotarian'ny Dr Abdoulaye Adam Djerou mpanolontsaina ara-pahasalaman'ny filoham-pirenen'ny Tchad. Nankasitraka hatramin'ny firenena malagasy ny tenany ary nanambara fa anampy ny vahoakan'ny Tchad izao fanomezana izao. 70 no isan'ireo voan'ny coronavirus ao Tchad ankehitriny, misy 20 no efa sitrana ary 20 kosa no maty. Amin'ny anaran'ny filohan'ny Repoblikan'ny Tchad no anolorako ny fisaorana ho an'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina nanolotra ireto Covid organique novokarin'ny miray ireto. Entina hitsabona ny vahoaka any aminay izay voan'ny coronavirus ireto. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fifampitokisana omen'ny firenena avy any ivelany manoloana ny vokatra avoakatsika izao. Fanomezana no nanomezan'ny fanjakana izany tahaka ny efa nisy teo aloha. Tazonina ho 30 isanjato ny tahiry tsy maintsy ho an'ireo banky tsotra. Io ny tapaka nandritra ny fivoriana izay nataon'ny komite nivoly eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara omaly fivoriana izay niompana tamin'ny ady atao amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao sy ny fiatrehana ny lafiny ara-toekarena vokatry ny valanaretina. Ankoatr'izay nandray fepetra vitsivitsy ihany koa hiatrehana ny Covid-19 ny komite nivoly eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara izay fanadidina vetrany. Taorian'ny fivoriana izay nataon'ny komite nivoly eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara omaly manoloana ny ady atao amin'ny fiparitany valanaretina coronavirus fepetra vitsivitsy ahafahana miatrika ny lafiny ara-toekarena eto amintsika no niraisina. Isan'izany ny fitazonana ho 8,70 isanjato ny taux de fiscalité des dépôts, ny fitazonana ho 10,30 isanjato ny taux de fiscalité des prêts marginal ary ny fitazonana ho 13 isanjato ny coefficient des réserves obligatoires na ny tahiry tsy maintsy ho an'ireo banky tsotra. Ankoatra ireo, natao ny fanamorana ny famatsiam-bola ireo orinasa misahana ny fampidiram-bola madinika sy salantsalany. Raha nitatitry ny fivoriana hatrany, niteraka fijotsoan'ny toekarena manerana izao tontolo izao ny fanapahan-kevitra noraisina momba ny fihiboana vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus, tranga izay tsy mbola nisy tahaka izao iainantsika izao. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020 efa nisy fanapahan-kevitra noraisina analefahana ny tsindry ateraky ny tsenam-bola sy ny fifanakalozana. Miaraka amin'ireo orinasa mpampindram-bola, efa nisy fepetra manokana ahafahana manamora ny fahazona miditra amin'ny famatsiana ny orinasa. Fepetra manokana izay narahana fandraisana andraikitra, ifehezana ny sondrom-pidim-piainana sy hanamorana ny fiantraikan'ny krizy eo amin'ny lafiny toekarena. Araky ny vina farany napetraky ny FMI, henatra ny amin'ny latsaky ny 300 ny toekarena maneran-tany
ho an'ity taona 2020 ity raha toa ka ny eritreretina ioatra ny 3,400 izany ny janoary 2020 lasa teo. Tsy maintsy ho any amin'ny taona ho avy vao isy ny fanarenana ary vinavinaina ho 5,700 ny croissance mondiale amin'izany fotoana. Mahatratra 2,500 ny inflation mondiale na ny fiakarany vidim-piainana maneran-tany ny taona 2020 ary 3,400 ny taona 2020. Ho an'ny Madagasikara manokana misy fiantraikany ara-toekarena ny fampitsarana mandritra ny fotoana voafaritra sy ny fianany ny famokarana tahaka ny nitranga ny taona 2017, ny taona 2020 sy ny taona 2020. Manodidina ny 2,200 ny PIB ny taona 2020 ary hatratra 7,200 ny inflation moyenne na ny fiakarany vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Raha ny tatitra hatrany hahatratra tany amin'ny 5,700 ny fahabangana na ny deficit eo amin'ny PIB ny faran'ny taona 2020. Vinavinaina ny didina ny 4,700 ny taux de pression fiscale raha toa ka 10,700 zany ny taona 2020. Ananika ny 7,100 ny fandaniana na ny dépense ny PIB ny taona 2020 raha toa ka 12,500 zany ny taona 2020. Hoatsaraina ny fiarah-miasa eo amin'ny vondrona Eoropeana sy ny firenena malagasy ary ivelatra amina sehatra sa maro hoy ny maso ivony ny vondrona Eoropeana monina sy miasa eto Madagasikara nandritra ny fanamariana ny andron'ny Eropa. Fanamariana izay ny afaka tsy toy ny tahaka ny isa-taona noho ny fisian'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus. Ionina saina no mitondra ny fanadihadiana. Mananika ny 40 taona izao ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena malagasy sy ny vondrona Eoropeana. Maro ireo foto-drafitrasa vita teto Madagasikara izay sitrahan'ny vahoaka malagasy vokatry ny fiara-miasa misy eo amin'ny rotota raha tsy ilaza fa tsy ny lalana, sekoly, hopitaly sy ny sisa. Itoy ary atsaraina izay fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Eoropeana izay hoy ny masivony vondrona Eoropeana eto Madagasikara androany nandritra ny fanamarena ny andron'ny Eropa. Nambarany ihany koa fa isandrahaka amin'ny sehatra maro izay fiara-miasa izay. Partout dans ces beaux pays, amin'ireo firenena rehetra iarahanay miasa, misy foto-drafitrasa maro izay vatsian'ny vondrona Eoropeana vola. Misehatra izay amin'ny famparisoana ny tontolo ambanivohitra, amin'ny fanambarana foto-drafitrasa toy ny lalana, ny fisitrahana rano fisotro madio, ny angovo sy ny sisa. Eo ihany koa izay amin'ny fanohanana ny fahaiza-mitantana, ny fanomezana tosika ny sehatra tsy miankana, ny fifanakalozana ara-baritra. Fa misehatra ihany koa izay amin'ny lafiny siantifika, kolotsaina sy ny maro hafa. Ny afra dia ny hoe mitohatra ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara izay firenena namana sy ankasitrahanay. Hamafisina ny fifandraisana ary eo ampandinina izany miaraka amin'ny fanjakana malagasy mihitsy izahay, hampivelatra ny sehatra amin'ny fomba mahomby sy ao anatin'ny filaminana rehefa resy sy mivalina ho tantara ity valanaretina coronavirus ity, hitoy ireo asa eto amin'ity firenena ity. Nos activités dans ces beaux pays. Raha tsaivina ny andron'ny 7,790 no andro nanaovan'ny ministra raharaham-bahiny frantsay Robert Schuman na fanambarana nanoloana ireo solombavam-bahoaka 5 taona taoriny nahatapera ny ady lehibe faharoa ny amin'ny tokony arahan'ireo firenena ao Eropa miombona sy mifehy ireo charbon sy acier ary misokatra ihany koa amin'ireo firenena hafa any Eropa izany manoloana ny fahasimbana teo amin'ny tanàna maro tany an-toerana vokatry ny ady lehibe. Ny charbon sy ny acier tamin'izany fotoana izany izay fitaovana stratégique mitondra makany amin'ny filaminana no sady fitaovam-piadiana ihany koa. Tanjona tamin'izany ny tsisy ny ady intsony eo amin'ny Allemagne sy France, izany hoe eo amin'ny samy Eoropeana. Nanaraka izany ireo firenena efatra Italie, Luxembourg, Belgique ary Mexique. Io fanambarana io izay fantatry ny maro amin'ny hoe déclaration Schuman izay azo lazaina ho isan'ny dingana iray lehibe nitondra nakany amin'ny fahaterahan'ny vondrona Eoropeana. Antony anamarena ny andron'ny 7 isan-taona ho andron'ny Eropa. Ankehitriny isan'ny mpampidra mbola matanjaka indrindra maneran-tany ny vondrona Eoropeana ary manohana tetika asa mpampandrosoana maro manerana izao tontolo izao. I Madagasikara manokana isan'ny firenena voalohany nandefasan'ny vondrona Eoropeana délégation taoriny nijoroany. Noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus maneran-tany, tsy nisy ny lanonana fanamariana izany tahaka ny isan-taona fa tamin'ny tambazotra an-tserasera no nanatanterahana izany tamin'ity androany ity. Raha ny fantatra, isy ny fanamariana ny herinandron'ny Eropa rehefa mifarana ity ady amin'ny valanaretina coronavirus ity. Lafim-baovao hafa kosa nidina ifotony Niger sy nanara-maso ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 ny teo anivon'ny ministera ny asa vaventy sy ny fanajarena ny tany izay tarin'ny ministra Adjo Andriananarivelo.
Ny folisan-jato ny fanamboarana treto no efa vita amin'ny ankapobeny. Nanamafy ireo fepetra tokony tsy maintsy arahana eo amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny fitsiny izao valanaretina coronavirus izao ny tompon'andraikitra mandritra ny fandalovany tany antoerana. Abraham Randriamanana. Dingana voalohany amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 ny fanamboarana ny lalana mirefy 40 kilometatra mampitohy ny tanàna ny Moraranogara sy Amboasary. Nijery fotony ny fandrosoan'ny asa fanamboarana lalam-pirenena fa 420 ao amin'ny faritra Laotra Mangoro ny teo anivon'ny Ministeran'ny Asa Vaventy sy ny Fanazariana ny tany izay tarihin'ny Ministra Hazo Andriana Narvelo omaly zoma fahavalon'ny volana Mey. Efa tonga ny antoerana avokoa ireo akora ilaina amin'ny fanamboarana ny lalana, isany amin'izany ireo baril de bitume. Nanaramaso ireo fitaovana ampiasaina ary nitsidika ny toerana fanodinana sy angalana ireo vato ampiasaina amin'ny fanamboarana ny lalana ny ministra niaraka tamin'ny solombavambahoaka any antoerana. Eo ihany koa ireo ben'ny tanàna ary ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Tsika amin'ny teny izao ny asa eo amin'ny 100 no vita ary izao vao tena miditra tanteraka amin'ny ny atao hoe corny projet satria araky ny tazantsika izao no efa misokatra ny carrière ampiasain'ny entreprise ary efa vonona efa manomboka ny famokarana andreo vato iatrehana ny fanatanterahana ny asa amin'ny fanamboaran-dalana moa iny ny isan'ny tena zavatra lehibe ary indrindra amin'ity lalam-pirenena ity fomba teknika vaovao no atao ho anamafisana ny lalana ka mila vato betabe dia izay no nisan'ny nijerena akaika mba tsy isian'ny fahatarana eo amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Zava-dehibe ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny fisian'ny valanaretina coronavirus ary nanamafy izany ny ministra nandritra ny fandalovan'ny tany antoerana. Isan'ny nojerena manokana ihany koa ny fitandrona ny tontolo iainana na eo aza ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity. Nantitrateriny ministra ihany koa ny fitandremana sy ny fanaraha-maso ny tsy sy ny erisetra noho ny tsy fitovian'ny fananana amin'ny tanàna misy ny tetikasa. Ny zava-dehibe ihany koa dia ny fanaraha-maso ny lafiny ara-pahasalamana. Fantatsika ilay olana amin'ny aretina Covid-19 amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy nijerena akaiky ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra ny rahana amin'ny tompon'andraikitra ety an-toerana ny solombavambahoaka mba tsy samy maily daholo isika rehetrarehetra mba tsy hitarana io aretina io ary indrindrandrindra mba tsy hatongavana ety amin'ny toerana isiny ny tetikasa ohatran'izao satria mety vetivety dia miteraka olana amin'ilay fivezivezen'ny olona maro samihafa ka manamafy an'izay toromarika ara-pahasalamana izay koa nisan'ny no aleta aty. Araka ny efa nataony araka tamin'ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena ny tokony hitandrovana ny tontolo iainana faritra mamokatra sy indrindraindrindra feno fambolena hazo aty amin'ity faritra Laotra Mangoro ity ka ny fanaovana ny tetikasa tsy midika akory hoe nampitena ny tontolo iainana fa tokony izy ary anatsarana ny fitantanana n'izay tontolo iainana izay ka anaovana antsoava amin'ny tompon'andraikitra Satsokajiny miainga hatrany amin'ny Fokotany ka hatrany amin'ny lehibe industrie mandray ny fepetra rehetrarehetra mba hiarovana ny ara-pahasalamana sy ny resaka tontolo iainana izay. Lalana anisan'ny nampijaly ny vahoaka tao amin'ny faritra Laotra Mangoro nandritra ny taona maro ity lalana ity ka nisotra sy nankasitraka ny fitondram-panjakana ny solombavambahoaka tany antoerana amin'ny fandraisana andraikitra mikasika izao asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 izao. Itsy ankilany nanamafy ny ben'ny tanàna tao amin'ny commune Moraranogara fa nanaiky ny lamina napetraka nandritra ny fanamboarana ny lalana ireo mponina any antoerana. Ho anay vahoakan'ny district Moramanga izay misitraka an'izao mahatsapa fa tombontsoa be anay io satria efa ela no nijaly tamin'io zany ny vahoaka anatin'ny Laotra Mangoro Ray Manontolo. Amin'izao fotoana izao moa dia efa hita mizotry ny asa tonga aty mihitsy ny ministra tompon'andraikitra nijery ny antsipiriany rehetrarehetra na ny fizotry ny lalana efa vita, ny hatraty amin'ny carrière, ny fitaovana ampiasain'ireo orinasa ary indrindra ny makasika ny resaka ara-pahasalamana dia natao tsy maintsy hoe ara-dalàna daholo zany ka isorana ny fitondrana foibe, isorana ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary
engany ka tsy misy ny sakana fa vita somatsara ao anatin'izay fotoana eritreretina vitana zay aty lalam-pirenena fa 470 ity. Be ny olona rehefa ampiasana dia moraka satria na ny olona nefa nangetaheta amin'ny fahavitan'ilay lalana dia anisan'ny nampangefiry ny olona tetỳ amin'ity lalam-pirenena 470 ity ny tsy fahavitan'ny lalana io dia na ny olona tsy mba sarotra namboarina hoe fandamina teo amin'ny fandamina zany. Nambaran'ny solontenan'ny banky iraisam-pirenena izay mpamatsy vola amin'ny fanatanterahana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 tamin'ny alalan'ny PACT na ny projet d'appui à la connectivité des transports. Fahita ny fandrosoan'ny asa na nisy aza ny lesoka izay nitondrana vahaolana nandritra ny fitsidiana natao tany an-toerana. Amin'ny akapobeany dia mandroso ilay asa. Mazava ho azy misy ny lesoka izay ny antony ny andehanana mitsidika sy mijery hoe inona ny fandrosoana sy ny lesoka tokony arahana dia ezahana arenina hatrany ilay lesoka zany eo mpanaovana an'ilay asa dia efa manarina ny lesoka. Tetika asa PACT na projet de connectivité des transports dia tetika asa misahana momba ny fampifandraisana ny fitaterana eo amin'ny tontolon'ny ambanivohitra mba ahafahan'ny mponina eny ambanivohitra manatsara ny fari-piainana na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny ara-toekarena. Niaona tamin'ny prefekturan'ny tanànan'ny Moramanga ny minisitra nandritra ny fandalovany tany amin'ny faritra Laotra Mangoro. Ilaina hoy izy ny fanamafisana sy ny fanentanana tao amin'ny mponina ny an-toerana mikasika ny tokony anarahana ny fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana ny valanaretina coronavirus. Moramanga izay tanàna hita amin'ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'ny Toamasina sy Antananarivo ahitana olona maro mivezivezy amin'izao vanim-potoana isian'ny coronavirus izao. Ankoatr'izay, nijery ny biraon'ny fananantany tao amin'ny tanànan'ny Moramanga ny minisitra. Hisy araka izany ny fanamboarana ny tambo mamefy ity birao-mpanjakana ity. Izay ny amin'ny lalam-pirenena fa 470 fa iverina eto Antananarivo renivohitra isika mpahomby ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus nampiantotra ireo tompon'andraikitra eny fotony ao amin'ny distrika Navaradrano ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Andraisana fepetra araka izany ireo tompon'andraikitra manao tandrevaka amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao raha ny fanazavany. Iona Saina. Tsy mipaka eny fotony ny paikady ampiarina ankehitriny hiadina amin'ny valanaretina coronavirus raha nambarany solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano na ina Andriambelosoa. Anatratrarana ny tanjona nomena andraikitra ireo mpisehatra eny fotony miainga amin'ny komity loharano ny sefokotany ny mpitandro ny filaminana ny ben'ny tanàna mipaika amin'ny rafitra ambony andraisana ny valanaretina coronavirus. Isy ny fepetra horaisina ho an'ireo tompon'andraikitra manao tandrevaka ny asany raha ny fanazavana. Ny zavatra tapaka teto koa dia holokoana ireo fokotany zany izay ahitana ka satria matoa misy ka zany misy tandrevaka zany tao ary ny tapaka teo moa zany mitsosikevitra dia raha mihoatra ny 5 dia miloko mena dia mety tonga hatramin'ny fanoloana tompon'andraikitra eny amin'ny fotony mihitsy ny zavatra tao raha hoe ka eo amin'ny raha eo zany izy dia hamafisina ny fanaraha-maso ny manodidina. Betsaka amin'ny fanentanana nataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny CCO fa ny zavatra trapa dia mbola tsy mipaky ny fotony mihitsy le zavatra tao. Nefa ny zavatra dia davintsika dia hoe ny fitsinjaram-pahefana eny fotony. Isy ny tatitra ataon'ireo eny fotony raha ny fanazavana hatrany ary entina eny amin'ny fanjakana foibe ahafahana manatsara ny fomba fiasa andresena ity valanaretina ity. Hoe amin'ilay komitiny loharano alao hiasa vao tendrena fa tsy hoe tendrena dia hiasa fa satria mbola misy hitantsika ny fomba fametrahana azy mbola tena mikorotana dia avonina izay aty amin'ny distrika sy ny solombavambahoaka anjay nitatitra avy any amin'ireny vahoaka ireny. Ny faharoa dia nisy toromarika menan'ny be an-tanàna mba hamaritra ireo toerana tokony ho diovina, toerana tokony ampiasaina le olona voasazy zany mba tsy hoe tratra le olona eo vao hitady zavatra dia amin'ireny toerana ireny zany fa misy ny fitaovana rehetra ilaina na ny kifafa na ny sobika dia isy fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Ankoatra izay tokony isy ny tosika omena ireo eny fotony avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana hatrany toy ny solika ho an'ny mpitandro ny filaminana, fitaovana ho an'ny komuna sy ny fokotany entina manohitra ity valanaretina ity.
tokony antsoina ny hery velona rehetra ny ady atao amin'ny coronavirus hoy ny anivony CSS sampana Antananarivo ahafahana mifehaingana ity valanaretina ity. Ankoatr'izay tokony iverina hianatra ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo hoy izy ireo hatrany ary ajaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Io no nasaina. Namoaka fanambarana ny CSS na ny syndicat-ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo. Ambarany amin'izany fa tokony antsoina ireo hery velona rehetra ireo manam-pahaizana malagasy ny ady amin'ny valanaretina coronavirus ahafahana mifehaingana ity valanaretina ity. Ny CSS sampana Antananarivo araka ity fanambarana ity hatrany dia mankasitraka sy mampirisika ny mpikaroka malagasy amin'ny fikarohana atao na efa misy aza ny vokatra toy ny tambavy Covid Organics. Dia mankasitraka tanteraka ny ezaka nataon'ireo mpisehatra rehetrarehetra amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 ny CSS sampana Antananarivo. Mampatsiahy kosa nefa zay fa tsy ampy ny fanentanana ny olona hanaja ny elanelana iray metatra, ny fanentanana ny olona hipetraka an-trano, fa tokony ny sehatra rehetrarehetra momba ny fiainan'ny olombelona rehetrarehetra no anaovana ezaka, manana manam-pahaizana, manana olona manana traikefa momba n'izany isika eto Madagasikara ary vonina anometanana amin'izay zavatra rehetra izay. Momba ny tambavy CVO tokony hotohizana ny ezaka rehetra ho iatrany ny fanazavana ary tarina ny fikarohana amin'ny fiantsoana ireo manam-pahaizana maro manerana ny nosy mba ahitana ny fanafody hitsaboana ny coronavirus ho reharehan'ny malagasy ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena na ny code de santé. Manoloana ny fanohizana ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo kosa indray, mbola sarotra ny fanatanterana ny fampianarana ampitaindavitra eto Madagasikara noho ny farim-piainana samihafa raha ny nambara ny CSS sampana Antananarivo hatrany. Ankoatra izay, misy ireo sampam-pampianarana mbola eo ampamitana ny taom-pianarana 2024 sy 2025 raha eny amin'ny Université Antananarivo manokana. Ao ireo miandry fanadinana, ao ihany koa ireo efa miandry ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao 2024 antony mahasarotra ny fanaovana ny fampianarana ampitaindavitra. Vahaolana arosin'izy ireo ny famerenana ny mpianatra ary ampifanarahana amin'izay ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana. Noho izany zany dia mihevitra ny CSS sampana Antananarivo fa ny fanohizana ny fampianarana zany dia tokony ho raisin'ny tompon'andraikitra, tompon'andraiki-panjakana antanana tanteraka amin'ny alalany aloha voalohany famerenana an'ireo mpianatra ireo amin'izay université misy azy tsirairay avy, faharoa amin'ny alalan'ny fametrahana sy fampanajana an'ireo fihetsika sy fepetra rehetrarehetra iarovana ny mpianatra amin'ny aretina Covid-19. Ala amina arak'izay zany ny efitrano ianaran'ireo ankizy ireo mba hanajana ny iray metatra. Eo ihany koa ny resaka fidiovana, ny gel alcoolique, ny savony sy ny sisa anjaran'ny tompon'andraiki-panjakana zany no miantoka an'izay rehetrarehetra zay. Maneho ny fahavononany araka izany ireo manam-pahaizana mivondro ny anivon'ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo amin'ity ady ara-manana andresena ny valanaretina coronavirus ity. Mialohany hanohizantsika ny fampahalalam-baovao dia andeha isento kely ato amin'ny reto tokavaritra ireto isika. Aorian'izay resaka ny vaovao mahakasika ny fampianarana sy ny fanabeazana, eo ihany koa ny vaovao avy any amin'ny faritra ary ny maresaka avy any ivelany. Lame biky, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Biky isanandro. Bic 200 idées.
confort 2. Bic 3 sans éthyl. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. We love chocolate. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptées aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Yes, I feel good. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Isanandro. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao hiroso amin'ny fanesorana ireo trano vy na ireo box tsy ara-dalàna ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Itsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fandaminana ny tanàna, itsika ihany koa izay tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny fandoavan-ketra. Fanadidina. Manomboka tsikelikely amin'ny fitsirihana ireo trano vy na box amoron-dalana ny ara-dalàna ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana. Ankoatran'ny tsy mahara-dalàna eo amin'ny toerana misy azy, maro amin'izy ireny ihany koa ny tsy ara-dalàna amin'ny fandoavan-ketra. Ankoatr'ireo, voahelingelina ny mpandeha tongotra amin'ireny toerana ireny. Vokatr'izay, tsy maintsy nandray fepetra ny ao anivon'ny commune amin'ny fanalana azy ireo.
Na izany aza nefa nomena fepotona ireo tompon'ny box ka rehefa tapitra ny fepotona vao miroso amin'ny fandravana. Manentana hatrany ireo manana box ny commune anaja ny lalàna ka anavao ny antota taratasy rehetra momba izany. Isan'ny teraka olana teto Antananarivo renivohitra tsy ahivina ny fametrahana ireny box ireny ary nahazo vola be tamin'ny fanaovana kolikoly nandritra ny fametrahana azy ireny ny mpitantana ny tanàna teo aloha. Mila lamina ny tanàna, atsaraina ny fandoavan-ketra sy ny maro hafa. Antony hirosoana tsikelikely amin'ny fanesorana izay rehetra tsy manara-dalàna amin'izao fotoana. Izay ny eto Antananarivo renivohitra fa any amin'ny faritra kosa mahatratra 520 hatramin'ny 30 isaky ny herinandro ny olona miditra ny fonja ao Antalahy atao anatin'ny 3 volana izay vokatr'izay feno ny fonja ary manandro sarotra ny fandraisana an-tanana ireo voafonja ireo. Ny fotodrafitrasa ao an-toerana izay natokana andraisana olona mihoatra ny 200 amin'izao fotoana nefa tafiakatra amin'ny 570 sy 20 ny voafonja ao an-toerana. Antony manandro sarotra ny fandraisana tanana azy ireo. Arahoary ny fanadidina. Raha 200 mahery ny tokony isan'ny voafonja mifanaraka amin'ny fotodrafitrasa orina ao Antalahy, efa tafiakatra 570 sy 20 ny isan'ireo voafonja ao aminy 3 volana lasa izay. Na io aza ny tranga misy ankehitriny noho ny fisian'ny valanaretana coronavirus, tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona manao asa ratsy miditra ny fonja ao an-toerana. Izany hoe mitombo 520 hatramin'ny 30 isaky ny herinandro. Amin'ny 520 na 30 isaky herinandro ny olona tafiditra ao anaty fonja ny Antalahy nanomboka izay nisian'ny aretina coronavirus izay. Manoloana an'izay nefa dia mitombo ireo voafonja tsy anaterany havana sakafo intsony noho tsy dia fafahana mivezivezy, eo ihany koa ny fahasairana karak'izany. Lasa nanano sarotra ny fanomezana sakafo amin'ireo olombelona voafonja voafonja teny Antalahy. Mbola olana ihany ny voafonja eto Madagasikara hatreto ny resaka fotodrafitrasa sy ny sakafo ary ny fanajana ny zon'ireo voafonja. Olana mitranga ihany koa ny fahafenoan'ny fonja izay mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay miainga avy eny anivon'ny tokantrano, ny sekoly, ny fiarahamonina sy ny fiangonana ary ny firenena iray manontolo. Ho fanamaivanana ny fahasaranan'ireo mpandraharahan'ny fonja ao Antalahy, vary fologony natolotry ny governoran'ny faritra Zava, Tokely Justin, tao amin'ny efitrano malalaky ny faritra ary nandray izany ireo solitena ny mpiasan'ny fonja ao Sambava izay nankasitraka izao fanampiana izao. Nambaran'ireo solitena hatrany fa ezaka izy ireo amely maso indray ny fonja mamokatra tsy ho vesatry ny fiarahamonina. Any amin'ny faritra hatrany ny tokona nivarotra teo anolohan'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga indray androany ny ireo mpivarotra filao eo anivon'ny tsena ny Morafeno ny fandroana azy ireo amin'ny toeram-pivarotana izay efa nahazatra azy no antony izay fitokonana izay. Henri Florien. Taorian'ny hetsika izay notanteran'ireo mpivarotra anana ny alarobia lasa teo amin'ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fandaminana ataony eo anivon'ny commune amin'ny fanesorana azy eo amin'ny toeram-pivarotana ary nahatonga azy ireo nivarotra manoloana ny lapan'ny tanàna atao Mahajanga. Androany nanampy izany indray ireo mpivarotra filao. Tsy ankasitrahan'izy ireo ny fanesorana azy amin'ny toeram-pivarotana izay efa nahazatra azy no antony fihetsiketsehana raha ny fanazavana. Anareo zao manosoma latsinainy tsy leko mivarotra eto fa amin'ny toerana Salanzao na teo aza izany ny fampiresaka teo amin'ireo tompon'andraikitra ireo mpivarotra ny mahakasika ny toerana tokony hivarotana izy ireo. Ianareo rehetrarehetra mivarotra Morafeno zany dia solona daholo. Soit izay le mitondra filao amin'ny fitafona zany dia solona. Ao zany misy le latabatra majinijinika reny ao. Dia miala daholo anareo izy dia anana rehetrarehetra mivarotra. Zay zany le olana anay, le toerana nivarotanay zany le solona atao zay. Dia zay zany natonga anay niankatra eto amin'ny hôtel de ville eto. Ka rehefa hitanao zay nivory teto dia tonga zany zareo avy any amin'ny polisy municipal le commissaire iny nanalanay teto dia nandeha tany ambotany zany solo tena nandeha niresaka tany. Mienjandroa araka izany nitady teo amin'ny mpivarotra sy ny teo anivon'ny komina ao Mahajanga tamin'ny ity androany ity. Raha tsy ahivana, ny fampiarana ny fanarahan-dalàna amin'ireo mpivarotra sy ny fandaminana izay apetraka no antony nahatonga izany raha ny nambarany ben'ny tanàna tamin'ny alarobia lasa teo. Any Tomasina kosa ho avaozina atao manara-penitra ny EPP ao Maurice Guillot
raha ny fanazavana izay efa 5-20 taona tsy nisy fanavaozana tao anatin'izay fotoana izay tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara izany. Mampianatra firama misy 7 ihany koa teo anivon'ny sekoly no raisina ho mpiasa mpanjakana. Henri Florien Atrany. Tamin'ny taona 577 no niorina tao Tomasina ny EPP Maurice Kio izay efa feno 5-20 taona ankehitriny. Sy mba tanteraka ny fotodrafitrasa ka nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa atao manara-penitra ity sekoly ity. Efa maro ny dingana efa vita ny fanjakana amin'ny fanarenana ny sekoly manara-penitra eto Madagasikara. Tsy maharaka ny isan'ny ihany koa ankilan'ny efitrano misy ao anatin'ity sekoly ity ka resy latra ny fitondram-panjakana ny anavao izany nandritra ny fandalovan'ireo tompon'andraikitra tany an-toerana no nahenoan'izy ireo ny fitarianan'ireo mpampianatra teo anivon'ny sekoly izay efa mananiky ny 30 taona mbola tsy voaray ho mpiasa mpanjakana hatrany. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa ho raisina mpiasa mpanjakana izy ireo. Misy mpampianatra vitsivitsy zany teto izay hitany teto. Ohatra hoe ny mpampianatra ny EPP Maurice Guillot eto zany dia misy 7 izy ireo dia izy izay atao priorité zany hoe mifanaraka tamin'le satria amboarina ny trano fianarana dia taraina koa zareo hoe miena le effectif dia rariny tokoa raha ho raisina firama zany zareo satria fanaon'ny filoham-pirenena no manatanteraka velorano isaky ny mandeha tournée zany dia mihaino ny etaeta mpampianatra sy ny malagasy. Ny fanarenana ny sekoly ty sekoly zay tazantsika ty zay dia manome image vaovao indray ho an'ity avenue de l'indépendance ty zany satria tsara le toerana fa tsy nisy fikarakarana le sekoly. Isan'ny fanamby napetraka ny filoham-pirenena ny andraisina ireo mpampianatra firama ho mpiasa mpanjakana izay tafiditra ao anatin'izany ireto mpanabe eto anivon'ny EPP Maurice Kio ireto. Faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no efa miroso amin'ny fanamboarana ireo EPP manara-penitra. Lafy mavao hafa kosa olona 20 hatreto no voasambotra ary nanaovana fanadihadiana manodidina ilay tranga fakanan-keriny any Anel Karim ny 17 ny volana Martsa 2024 lasa teo. Tsy mbola tratra ankila ny Ilama izay atodony kotrika ity fakanan-keriny ity. Mitoy andramanalina ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana. Henri Florien Atrany. Hatramin'ny 17 ny volana Martsa lasa teo izay nisehoan'ny fakanan-keriny ilay teratany karana iray Anel Karim teny Ambohibe mbola ao anatin'ny fanadihadiana sy ny famotorana tanteraka ny eo anivon'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Raha toka olona 20 no efa voasambotra sy hanaovana fanadihadiana ary tsy mbola tratra kosa i Ramandiamanana Norbert na Ilama izay atidohan'ny kotrika ny fakanan-keriny. Ny famotorana mikasika ny atreto zany tsika dia manodidina ny olona eo amin'ny 20 efa nisamborona ary nanaovana fanadihadiana lalina ary mbola mitoy io ary ankehitriny zany dia efa sanay ny manambara fa miamandroso ny fanadihadiana zay ataonay. Ny zavatra tiako marihana dia tsy amelanay raha tsy tratranay nanao ny zavatra io satria efa atombotra angamba ny fotoana fijeriko azy ho an'ireo olona zay efa vitanay famotorana ary na iza manodidina ataoko hoe mifandray tendro amin'io fakanan-keriny io zany. Raha tadiditsika dia moto anankefatra nandeha tamin'io nanao embuscade zany teny Ambohibe io dia nitondra basy dia navela ny tomobile dia nentin'le teratany vahiny. Miantso ny fiara-mientan'ny rehetra araka izany eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena amin'ny fanomezana vaovao mahakasika ny fakanan-keriny any Anel Karim indrindra momba ny Randiamanana Norbert na Ilama izay namoana didy fikarohana. Namafisina hatrany fa ho arovana ary ho tazomina ho tsy ambaratelo izay manome loharanom-baovao mariporitra momba izany ary omena valitsoa mitetina 200 tapitrisa ariary. Ny tanterana androany kosa tao amin'ny commune Ambohitrarivo district Namparafaravola ny Santabary taona 2024 ao amin'ny faritra Alaotra. Atsangana ny stock stratégique hiatrehana ny fetraikany valanaretina coronavirus ary hojerena manokana ihany koa ny vidim-bary tsy ahafanty-antoka ireo mpamboly raha ny fanazavandra. Mpanadidina avy hatrany. Afatra telo lehibe no nentin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony tany Alaotra androany nandritra ny Santabary 2024 izay nitanterahana tao amin'ny sombotry Madagasikara tao amin'ny commune Ambohitrarivo district Namparafaravola. Nodiventiny ny ranona tsakain'ny tantsaha
tafita somatsara ny tompambolena izay nandalo sedra mafy. Atsangana ihany koa ny stock stratégique hiatrehana ny fiantraikan'ny valanaretina Covid-19 ary ho jerena manokana ny vidim-bary tsy hahafaty antoka ireo tantsaha ny vary izay tena namokatra. Atsika amin'izao atao rinaty izao ny vokatra satria eo amin'ny 8 tonnes eo par hectare eo zao ny tao hoe rendement atao amin'ity toerana ity ary zay efa tompo mihitsy moa misertifie an'izay zavatra zay satria anazy efa presque zany daholo aby zany le vokatra. Tsara ny vokatra, afaka miarahaba-tena isika malagasy na eo aza ireo tranga samihafa, afaka mamatsy ny mponina hiatrehana ny krizy. Na izany aza, tokony ho jerena akaiky ny momba ny tohadrano ahafahana manatsara kokoa hatrany izay vokatra izay. Tany am-piandohana nanamboarana an'io barazana Saint-Maloto io dia 33 millions de mètres cubes ny rano hofikarina tamin'izany fotoana izany efa tamin'izany ateo amin'ny 5400 hectares eo ny tambary ny voankazo ao anatin'izay périmètre zay. Amin'izao fotoana antsika miteny izao nefa efa tafiakatra any atao hoe any amin'ny 7000 plus de 7000 hectares any ny tambary. Nefa ny barazy efa tsy mahavokatra intsony efa tsy 10 millions de mètres cubes hitanareo amin'izany zany fa somary efa tena tsy maraka intsony le rano. Raha fitiniko izy dia taloha izy 3 volana ny rano vao ritra raha tsy sorana ary. Fa amin'izao fotoana izay tsika miteny izao raha vao tsy avy ao anatin'ny 2 volana ny barazy dia efa ritra ny rano dia samy fahasahiranana lehibe moa zany mbola angatahana amin'ny fitondrana mahefa amin'ny hoe tokony hijerena akaiky an'izay fitaovatra azy satria fanaraka indrindrandrindra ao anatin'ilay finansiam-pirenena ny tanjona napetraka dia ny hoe fizakantena ara-tsakafontsika eto Malagasy ary zany fa raha voajara ara-dalàna daholo ny foto-drafitra azy fa raha vokatra aty amintsika azo mahampy tsara antsika. Raha ny fanazavana manodidina ny 4.5 tonnes ny vary vokatra tamin'ity taona ity. Ho an'ny commune Ambohitrarivo manokana, isan'ny manana velaran-tany lehibe indrindra any amin'ny sombotry Madagasikara, ny lemaka Saint-Maloto izay ahitana velaran-tany 409 hektara. Isan'ny olana goavana sedraina nefa io tsy fampiny rano io. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany manoloana ny fianaky ny coronavirus any Mayotte, mangataka ny andefasana fitaovana sy anatevenana ireo mpiasan'ny fahasalamana any an-toerana ireo tompona andraiki-panjakana i Mayotte irery izay faritany frantsay tsy voakasiky ny fitsaran'ny fihibohana ny alatsinainy ho avy izao. Fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Nanomboka niparitaka sy nianaka ny valanaretina Covid-19 nandritra ny herinandro izay any Mayotte. 770 ireo trangana coronavirus any an-toerana, 210 ireo namony ainy ary 530 ireo manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Mbola sarotra ho an'ireo mponina any Mayotte nefa ny manaja ireo fepetra napetraka. Parce que l'habitat à Mayotte. Efa 100,000 mponina any Mayotte no miaina any amin'ilay antsoina hoe bidonville. Miverina amin'ny laony ihany koa ny lafin'ny radio-karena. Miapetsaka ireo olona mifamezivezy. Donc il est normal qu'on voit plus de monde sur l'espace public. Mba hisoroana ny fahafen'olona hôpitaly tokana any Mayotte, alefa ny la réunion sasany amin'ireo marary. Natevenina nisan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny toerana ary amin'ny 470 ny volana May ho avy izao no fantatra raha afaka hitsahatra ny fihibohana na tsia. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity, ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax mikaly tao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.